Mandondona ny sambaravarantsika indray anatin'ity fandalina za malaza ity topilasy toboko avy. Misaotra ny amin'ny fankafizanao izany ary na dia mamarana ny taona aza dia mbola manongila tsofina ary manaraka ihany koa tsika amin'ny alalan'ny fahitalavitra mivatana, ny tambazotra sosialy, ny YouTube sy ireo fomba ahafahantsika mihaino izany isa tokantrano na any amin'ny toerana izay misy antsika rehetrarehetra any satria liana vaovao isika rehetra. De ny filoham-pirenena mihitsy amin'izao fotoana izao no miditra an-tsehatra ny amin'ny tsy fahatokisantena angambany fa eo ihany koa ny tsy fahatokisana voalohany indrindra ny amin'izay mety ho mpiara-miasa aminy ka miditra an-tsehatra ny amin'ny fanatsarana ny tenany ary miezaka manao izay mpimaso ho an'ny vahoaka malagasy izay. Raha tsaroany rehetra tamin'ny Covid-19 dia ny filoham-pirenena mihitsy no nitafa ho an'ny vahoaka malagasy isaky ny tapa-bolana. Ary tsy tazana nandritry ny serasera nataony ny Prime Ministra izay tokony ho naneho hevitra tamin'izany Covid-19 izany satria tao anatin'ny état d'urgence sanitaire moa Madagasikara. Ho an'ny tany ampitan-dranomasina ary raha ohatra maka ohatra akaiky isika ny tetsy Frantsa dia ny Prime Ministra Edouard Philippe no niditra an-tsehatra nanazava ny zava-misy ho an'ny raharaha Covid-19 natao anatin'izay fihibohana izay. Rehefa nahavita ny azo lazaina fa fifehezana ny vagy voalohany Edouard Philippe dia nanipoka ao ka Jean Castex indray no nitazona ny andraikitry ny Prime Ministra dia mbola ny Prime Ministra ihany no naka andraikitra nanazava tamin'ny vahoaka frantsay ny fepetra rehetra tokony arahana. Rehefa zava-dehibe dia niditra an-tsehatra ny filoha Macron ohatra ny amin'ny fepetra izay ialana ao anatin'ny fihibohana na ny amin'izay fepetra mety hoentina makany amin'ireo mpiasa na ireo mpianatra zany na mety hanatsara ny tontolo ara-toekarena sy mety fanamavanana ny tontolo ara-toekarena ny frantsay izay potiky ny fihibohana tany Frantsa. Zay ny filoham-pirenena vao nanao intervention na niditra an-tsehatra nanazava hevitra. Fa ny teto Madagasikara dia saika isa tapa-bolana ary tao anatin'izay isa tapa-bolana Andriamatoa Andry Rajoelina izay dia tsy vitany hoe fepetra ara-pahasalamana ny resahana fa ny resaka grand projet, ny resaka plan Marshall, ny resaka an'itony karazana fanamboaran-dalana foto-drafitr'asa, fananganana orinasa ny amin'ny hoe andeha hanondrana Artemisia. Tranga nisy teto daholo izany rehetrarehetra izany. Hatramin'ny fandefasana ireo bénévoles izay hanao fandraisana marary maimaimpona isaky ny faritra teto Madagasikara sy ny sisa sy ny sisa. Ka sady izy no filoham-pirenena no Prime Ministra no ministry ny fahasalamana, ministry ny hatany, ministry ny fiarovam-pirenena, ministry ny filaminam-bahoaka, ministry ny mponina sy ny sisa sy ny sisa nandritra ny Covid-19. Rehefa ny fotoana izay mba hoe hanohanan-kevitra kelikely ihany dia miditra an-tsehatra ny ministry ny fitaterana tamin'izany fotoana andrany ary sahirana mihitsy ary tsaroany rehetra le hoe cas impérieux. Sahirana mihitsy ny ministry ny fahasalamana ary voatery nandefa taratasy teo anivon'ireo mpiara-miombonantoka any Madagasikara mba ahafahana manatsara izany tontolo ny fitaovana ho ampiasaina tamin'ny Covid-19 izany. Saingy nahitany loza zany nisy minisitra namany fo amin'ny ray maraina nanoratra mihitsy ny amin'ny fepetra raisina rehefa misy taratasy soratana tahaka ireny ary taty aoriana moa dia voatery nesorina tamin'ny toerany nga minisitra Amady Amady izay nandraikitra ny fahasalamana tamin'ny fotoan'andro. Zany nentina ilazana fa mandritrika ny filoha ary miditra an-tsehatra rehefa tsapany fa misy zavatra mafana eto amin'ny firenena. Dia tahakan'izany anie no fomba nampiasainy rehefa natahotra izy ny amin'ny hoe tsy maintsy hiakatra ny vidin-tsolika eto Madagasikara ka nanambana ny hampiakatra saran-dalana ireo mpitatitra eto an-drenivohitra satria eto moa ny azy mampatahotra amin'izay mety ho fihetseham-bahoaka. Mahafantatra an'izany raha teo satria avy nanonga-panjakana ka mahafantatra ny tontolon'ny fanodinana ny endriky ny fihetseham-bahoaka na fanetseham-bahoaka. Tsy mahagaga zany satria nanatraikefa tamin'izany izy 2024. De izy no nampiantso ny mpitatitra au lieu de hoe nisy ministry ny fitaterana izay tokony nanao fandaminana. Ary tsy vitan'izany nisy ihany koa ministry ny angovo izay tompona andraikitra voalohany amin'ny resaka soloka afaka ny fampiresaka tamin'ireo mpitatitra. Niaraka ministry ny indostria, varotra sy ny fanjifana afaka nandamina ny raharaha momba n'izany sehatry ny fanjifana zany satria fiakaran'ny saran-dalana
dia ny mpanjifa ny voadona amin'izany voalohany reny. Afaka ny vory ny fandamina ireo ministera ireo ny karoka vahoana fa tsy ny filoham-pirenena no niditra tsehatra voalohany. Ary mialohan'ny filoham-pirenena aza dia mbola misy ny prime ministre lehibe amin'ny gouvernemanta afaka nandamina tsara izany raha izany. De mbola niditra tsehatra ihany izy satria fatana fa mamay ny pista, mamay ny raharaha ary tsy maintsy efara any amin'ny seza sy ny fahefana raha ohatra ka tsy ampy izay fitandremana ara-politika sy ara-pitantanana izany. De zany tokoa ny zava-misy lasa izy namono afo ka rehefa namono afo de voatery ny teniteny foana tamin'ilay bus dimanjato ka hatramin'ny arivo zay mitondra teny fiadinan'ny repoblika no nitondra izany fanambarana izany. De takina keo ny baolina mandry tony ny afo. Zany rehetrarehetra izany dia nampiasainy ny filoham-pirenena avokoa any amin'ireo fitetezam-paritany samihafa. Ka rehefa fantatra fa tezitra ny vahoaka, mitroatra ny vahoaka, de izy tenany mihitsy no midina mitokana lalana zay asa tokony hotokana ny gouverneur na hotokana ny ministra na ny prime ministre fa izy filoham-pirenena amina asa kely tatezana na tetezana na rarivato pavé zany na lalana zay tsy lavitra akorina fa amina metatra vitsivitsy na kilometatra vitsivitsy de ny filoham-pirenena miditra tsehatra na birao anivon'ireny faritra ireny zay mety ho an'ny ministera ny asa-panjakana na mety amin'ny ministera ny filaminam-bahoaka na ministera eo anivon'ny postra sisisy de ny filoham-pirenena miditra tsehatra manapaka-ribon mitokana izany raha tokony ministra na zatra hatramin'izay. Satria tsy maintsy isehony zany raharaha izany mba hanasongadina ny tenany ho nahavita sy ny asa betsaka zay ambarantsika hatrany fa asa normal na mpitondra fanjakana ny manao trano tahaka ireny rehefa tsy maintsy ilaina ny foto-drafitr'asa ampitomboana eo anivon'ny departemanta ministerialy ary rehefa tsy maintsy isy fanamboaran-dalana zay hatao eny anivon'ny commune na eny anivon'ny distrika na ny faritra dia normal izany ary nandritry na repoblika Madagasikara dia napetraka tao anatiny ny kitapon'olam-panjakana nolan'iny ny antenimera rototo isan-taona hatrany izany. Donc tsy zava-baovao izany resahantsika izany fa zao moa lasa zava-baovao sy zavatra goavambely izy satria tontona n'ilay filoham-pirenena eny fotony izy no mila manasongady tena satria mahatsiaro ny fahasorenana maheno reo fitarainan'ny olona marobe ary mahazo tatitra ny amin'ny hoe fahadisom-panantenan'ny vahoaka any amin'ny sehatra rehetrarehetra any indrindra any amin'ireo faritra zay nampanantenainy tamin'ny fotoana ny fampelezakevitra fa hanaovan'ny magia amin'ny alalan'ny vidina lavany na hananganany orinasa na hitondrany amin'ireo parc solaire na hanaovany lalana tsara na hôpitaly lehibe farany raitra indrindra na hananganany orinasa mpanao jus any aledy na hananganany izy inona zay anao etanolona sy ny sisa kanefa tsisy tanteraka ireny rehetrarehetra ireny ka rehefa mahendy-moanjo mahem-bondrona de ny tenany no miditra tsehatra. De zany no zavatra hitantsika tamin'ny fahamaizan'ny afo tamin'ny motion de censure na fitsim-pahapitokisana nataon'ny solombam-bahoaka. Voakitikitika lay rafitra mpanatanteraka amin'ny alalan'ny gouvernemanta ary tsy fantatra teto hoe inona moa no tombontsoa sy arovan'ny filoham-pirenena mafy amin'ity prime ministre zay tsy nahavita ny asany ity ary efa indimy nanova-pikambana ao anivon'ny gouvernemanta. Asa aloha zay efa matorany ny filoham-pirenena ny prime ministre na mety hatahora ny filoham-pirenena ny prime ministre ka hitazomany ny prime ministre. Fony teny zany resahantsika izany fa ny fiatsonan'ireo solombam-bahoaka teny amin'ny arena ny alarobia zay nampangotragotraka ny resaka fitsim-pahapitokisana dia voatery nanitsaka lalam-panorenana ary nanao tsy fanao Andriamatoa Andry Rajoelina zay tsy ny raharaha intsony ny lafiny lalam-panorenana ho isika ary nanitsaka izany séparation de pouvoir zany na ny fisaraha-pahefana izany ary ny fandray mivatana tamin'ny solombam-bahoaka fa tsy ny fandray an-tsoratra na an-taratasy dia mitika izany fa fanitsana lalam-panorenana fa mahay ambondro na mahay endomanjo de tsy maintsy ny tena nidina namono afo. Tsy mahatoky tsony ny mpiara-miasa aminy ve sa efa matahotra izay mety ho vesatra ara-politika mafy sy etsero mianjady azy izany ka ny maro anisa zay ao anatin'ny vondrona misy azy sy naoriny ihany no mitsangana mamely ny rafitra mpanatanteraka gouvernemanta fa misy avertissement tonga any aminy eo anivon'ny présidence ireny motion de censure ireny.
de lasa mbola nanaontsy fanao ihany ary tsy mipetrapotsiny tam'izany Andriamatofoloha fa izy indray no nanimba ny rafitry ny tanàn'Antananarivo amin'ny fandaminana mpivarotra tetsy amin'ny manodidina n'Analakely, Petite Vitesse sy ny Sorano. Ka rehefa nandalo ny sitsihan'ny olona de namono afo satria mahatsapa fa midina ny code de popularité na ny fitiavan'ny vahoaka maro nisy azy zay leo ary mampiseho ny tsy fitokisany amin'ny ty fitondrany ty intsony, ka namadika ilay siotsika ho tehatehaka de voatery napidina mpiara-miasa aminy izy, nanao vidéo manokana mihitsy naparitaka tamin'ny tambajotra sosialy sy ny fahitalavitra miaraka amin'ny fitondram-panjakana nilaza fa mbola makamamy filoham-pirenena ireo mpivarotra eny amoron-dalana, de niravana ny fandamina ny commune urbaine Antananarivo renivohitra, nitsabahana ny asan'ny CUA de lasa namoaka didy ny amin'ny avela hivarotra indray ireo mpivarotra eny amoron-dalana na de efa nisy fandaminana ary nataon'ny CUA. Ity fitsabahany ity moa de zary fomba mampanao an'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny exécutif no mitsabaka ny asan'ny législatif tamin'ny resaka fitsim-pahapitikosana, lalam-panorenana nefa no miresaka fa tsy azo atao ny fampitsabaka ndraiky, zay le fisaraha-pahefana na séparation de pouvoir. De mbola ny exécutif indray no mitsabaka ny asan'ny collectivité territoriale décentralisée na CTD, fandamina eo anivon'ny fiadinan'ny commune Antananarivo renivohitra, tsabahan'ilay filoham-pirenena satria tsy zakan'ilay siotsika teny amin'ny faritra manodidina n'Analakely teny. De tsy maintsy namono afo ny filoham-pirenena de io ny fomba ahafahany mamono afo mizara sakafo an'ny vahoaka malagasy, zay sakafo amin'ny anjara vola ny vahoaka malagasy zay tokony efa ho azony nandritra ny fotoana fibohana. Tatsoro carotte socialy ty aza moa Banque mondiale namoaka 250 millions de dollars mba ahafahana mitsinjo ny isam-baravarana, de ino mba niazakazaka le filoham-pirenena nizara vary ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana. De nanaraka fotsiny lay tanàn'Antananarivo satria moa samy loko volomboasary ka tsy afaka manohatra ny ataon'ny lehibe sao tsy toizantsika ny toyany amin'ny rarakoavina tahaka izany. De mbola tsy nijanona tamin'iny fa nentina teny amin'ny Malakama nomena vary rehefa vahoaka. Iny aloha zany de tsara manamarika amin'ny vahoaka malagasy fa raiso ny anjaranao fa apahambolanao reny zarainy reny fa tsy vola avy any am-paosin'ny filohan'ny repoblika akory fa vola ny vahoaka malagasy eo anatin'ny kitapo-mbolam-panjakana izany. Ary betsaka raha ny anjara vary, ny anjara sakafo, ny anjara fanomezana ara-bola tokony ho voarainy vahoaka malagasy nandritry ny Covid-19 zay nandrotsahany teo anivon'ny mpiara-miombonantoka any Madagasikara vola miliara latsaka kely kanefa tsy hita-popoka, rehefa nambarany teo anivon'ny Cour des comptes fa nisy fanodinam-bola nandritra ireny fitantanana ny Covid-19 ireny. Zao zany tsika vao manonotra ary mandray izay tokony ho anjaran'ireo vahoaka nandritra an'izay vola na vary na sakafo tokony ho azy io zany. Ka raiso ry vahoaka malagasy fanjaranao zany ka ny safidinao, ny tsy fahatokisanao sy ny ahiahinao mpitondra fanjakana dia tsy ho foana velively amin'ireny vary raisiny satria volanao no nizaraina an'ireny ary anjaranao tokony ho raisinao sitrahanao izany fa tsy ny filohan'ny repoblika akory no hoe navita nanao mazy fa volam-panjakana, volam-bahoaka. Miditra trehatra mihitsy hoy isika mamono afo ny filohan'ny repoblika satria mahendombanjo, mahembondrona, mianjera midina ny code de popularité na ny fitiavan'ny vahoaka malagasy ary hita zany manerina Madagasikara. Ka lesona azy tsoana rehefa misy trangy ohatran'izany de mba mijery ny ataon'ny olona tsy lasa lavitra fa ny Frantsa zay tandrazany faharoa. Tahaka ny rehefa hoe nomenimenina tamin'ny François Hollande ny vahoaka frantsay dia nanipokan François Hollande ary tsy nirotsaka intsony tamin'ny fifidianana zay tokony niatrehany deuxième mandat. Teo aoriana moa dia alany inga Emmanuel Macron. Fa tsy mbola iziriziry amin'ny lafiny hoe ndeha mikitra foana amatonany amin'ny fahefana ka zava-doza no mitranga aty aoriana tahaka n'izay nahazo amin'ny Blaise Compaoré tamin'ny Burkina Faso. Tahaka n'izay nahazo any Alpha Condé tany Guinée. Sy ireo toerana ary firenena maro aty Afrika zay hitrangany ny fihetseam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Lesony zany resahantsika izany, zava-misy teo anatrehan'ny tantara zany resahantsika izany, ka rehefa mahatsapa-tena fa midina ny code de popularité anery dia ny miresaka tsotra amin'ny vahoaka malagasy ary zany no andrasana amin'ny aliny fa 1 amin'ny 30 Desambra iny amin'ny hoe aok'izay ampizay manahirina ny raharaha n'olo-tanana koa manoloana ny zava-misy ka hisokatra ho an'ny rehetra makany amin'izay fikaonan-doam-pirenena izay na
niatakataka fa lehilahy lehibe rehefa tsy navita ny hiraka nampanaovim-vahoaka sy nandrava izay contrat social tamin'ny alalan'ny fifidianana izay. Zany zava-misy, zany malaza isaorako anao manjo hoe trany ty fandarana ty. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko avy.